Fahalmerabanao indray amin'ny ty fampianarana momba ny fahasoavana ty a, na efa nanatrika mivantana ianao na izao vao hijery ny fampianarana. Somary nisy olana kely teo amin'ny vidéo dia tsy mihetsika aloha ny sary fa rehefa avy eo izy ahetsikitsika ihany. Dia hozaraintsika efatra ity fampianarana ity ka ny zao aloha dia hijery ny famaritana ny momba ny atao hoe fahasoavana fotsiny no ataontsika. Dia hanombohantsika azy dia tahaka izao hoe raha misy olona manome te-hamaina anao dia avy eo mandrora ny tavanao. Te-hamaina sy roro izany hoe tsy totohondry tsy daka no omeny fa te-hamaina sy rora. Ho an'ny vehivavy angamba dia ilay rora no azo lazaina hoe humiliant kokoa ao anatiny izany fa ho an'ny lehilahy na ny te-hamaina na ny rora dia tena hoe fanalam-baraka anao izany, tsy tena ady ny tadiavina izany, tsy ady intsony fa tena fanalam-baraka anao. Dia inona amin'ireto zavatra reto re no fihetsika ao raha ohatra ka misy mamely te-hamaina sy rora anao. Voalohany avy hatrany ve tonga dia vononao izy raha afaka manao an'izany ianao. Faharoa, fialanao te-hamaina ihany koa izy valiny nanaovany ianao. Ny fahatelo dia mitsikitsiky fotsiny ianao, hitsikihinao fotsiny izy fa dia izay ataony eo. Ary ny fahaefatra dia omenao fanomezana tsara tarehy sy lafo vidy be ilay olona. Inona amin'ireo no hovidianao mba mila honnête tsara tsika hoe raha tena ianao tokoa izany no manao an'izy, tsy hoe inona no tokony atao fa raha tena ianao tokoa ny aran'izany tonga dia vonoanao ve ilay olona sa valianao te-hamaina izy sa hitsikitsikihinao fotsiny izy sa omenao fanomezana sarobidy be mihitsy. Felana. Zay aby. Felana. Te-hamaina? Fa raha manana basy dia izy natao. Fa raha jerentsika kely izy hoe raha tonga dia basy kosa neny ataonao tena tsy rariny kosa te-hamaina nataon'ny olo. Izany hoe amin'ny lafiny iray aloha indrindra raha lehilahy fa ny vehivavy aloha mety efa zatra ihany. Fa lehilahy fialana te-hamaina izany grave izany. Raha totohondry ny ataony tena hoe ay ndao hiady izany dia efa miady. Fa ny te-hamaina ohatran'ny tena manala baraka. Manala baraka anao mihitsy ny felaka te-hamaina. Ity zany ataontsika hoe tsy rara fa ty kosa tena rariny nanao ianao dia mba mahazo an'iny ianao normal be. Ity zany ataontsika hoe fandeferana ve satria kristianina ny tena dia mba mandefitra. Fa ity kosa ohatrany tsy possible tsy possible mihitsy ny anaovana an'io. Kanefany ozy izy Calvin hoe ny fahotana ozy izy dia fandrorana ny tavan'Andriamanitra. Raha raisitsika amin'izay zany fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ny fahotana dia mandrora ny tavan'Andriamanitra. Raha mandrora ny tavan'Andriamanitra ianao ka tonga dia non'Andriamanitra ohatran'io dia tena fahamarinana izany. Zay ny rary lohan'Andriamanitra ary zay ny mendrika anao. Zay ny mendrika anao satria fantatsika tsara ny Romanina 9:17 manao hoe fahafatesana ny tambon'io. Zay fahafatesana ny tambon'io. Io ny mendrika atsika ho an'Andriamanitra zany na manota kely ohatran'iny ianao, na manota be ohatr' izany, na mpanota matevikoditra, dia rehefa manota ianao dia fahafatesana foana ny tambony. Satria rehefa manota ianao dia mandrora ny tavan'Andriamanitra. Fa io Andriamanitra io koa indraindray mba valiany araka an'izay ataonao koa ianao indraindray. Ary
zay rariny zay mihitsy zavatra tenenin'Andriamanitra rariny zay araka ny Exodosy toko faraky amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Exodosy toko faraky amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo hoe raha misy maninona kosa dia anome aina solon'ny aina ianao, maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, tanana solon'ny tanana, tongotra solon'ny tongotra, may solon'ny may, ratra solon'ny ratra, fery solon'ny fery, ary teamaina solon'ny teamaina. Rariny koa zany ho an'Andriamanitra, mety mitranga koa zany. Io ny antsointsika hoe loi de talion. Loi de talion tena ara-baiboly izany zavatra zany hoe izay rehefa manao ny ty ianao dia mahazo an'iny koa ianao valin'le izy. Fa matetika koa eo amin'ny fiainana ary betsaka indrindra eo fiainan'ny olombelona rehetra dia io no ataon'Andriamanitra itsikiny fotsiny. Io le antsoina hoe fandeferana ho an'Andriamanitra izay tsy mamaly antsika araka ny fahotantsika zany Andriamanitra. Tsy mamaly ianao araka fahotanao zany izy Romanina toko fahatelo andininy fahadimy amby roapolo hoe izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rano, zany hoe tamin'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy ho fanavotana amin'ny finoana, anehoana ny fahamarinany tamin'ny tsy namarin'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferana. Tsy namarin'Andriamanitra fahotana lasa. Eto zany izy mbola miresaka hoe le lasa io tamin'ny ianao mbola tsy pino dia tamin'ny ianao mbola tsy pino tsy mivalian'Andriamanitra ny fahotanao. Dia zay ianao mbola velona, mbola manana tombonandro, mbola afaka miaina, mbola afaka miasa, mbola afaka mahazo vola, afaka mifaly, afaka manao ny rehetrarehetra na dia tsy pino na dia mpanota ary, satria tsy mivalian'Andriamanitra ny fahotana lasa fa mbola nandefitra taminao izy tamin'izany. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny rano fanavotana amin'ny finoana, anehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany. Zay zany matetika ny fiasan'Andriamanitra amin'ny olona na dia manota ary izy. Fa ny farany ihany koa nefa Andriamanitra dia tena manao an'izao mihitsy hoe manome cadeau. Ianao manao zavatra tsy mety aminy ianao mandrora ny tavany ianao manota nefa izy Andriamanitra masina dia vao maika indray ianao omeny cadeau. Zay ny atao hoe fahasoavana. Zay ny atao hoe fahasoavana. Ianao manao ratsy amin'Andriamanitra, mendrika anao dia maty eo voalohany indrindra, ary eo ihany hoe valiny araka ny nataonao ianao, ary matetika nefa dia tsikiny fotsiny ianao fa tsy ataon'inona. Fa ny fahasoavana omeny cadeau mihitsiny ianao. Zay toy an'ity Romanina toko fahaenina andininy fahatelo amby roapolo ny tapany faharoa matetika tsy resahan'ny kristianina mihitsiny, ary tsy hain'ny kristianina raha ny akamaroany hoe inona marina ny tena lazain'le Romanina toko fahaenina andininy fahatelo amby roapolo. Resahan'ny Romanina toko fahaenina andininy fahatelo amby roapolo dia zao hoe fa fahafatesana ny tambon'io tary fiainana mandrakizay kosa ny fanomezana manaim-poana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Fiainana mandrakizay no fanomezana, zay le cadeau, fanomezana manaim-poana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Dia zay ny atao hoe fahasoavana zany ny fanomezana manaim-poana avy amin'Andriamanitra io nefa ianao nanota. Zahantsika faritana izy ary arak'izay hoe inona zany ny atao hoe fahasoavana. Jerentsika izy aloha araka ny rakobolany James Robinson dia lazainy hoe ny atao hoe fahasoavana ozy izy dia fitahiana. Fitahiana zany zavatra azonao. Fa miainga avy amin'le teny mihitsy hoe fahasoavana dia ny fototeny hoe soa. Dia soa lehibe ozy izy. Dia zay mihitsy le fahasoavana hoe soa lehibe omenanao dia iny soa lehibe omenanao iny koa lasa mahasoa sy lasa mahatsara ny fiainanao. Zay ny fahasoavana. Mahazavatra tsara ianao dia lasa tsara ny fiainanao rehefa avy eo vokatriny zavatra tsara azonao iny. Zay ny atao hoe fahasoavana. Ohatra anankiray zany
dia omeny i Rajepsa ihany manome an'io teny hoe fahasoavana ho anao zao na ahafahanao fanadinana zao ka raroty tsara dia manararotra miaraba ny afaka fanadinana zay afaka baka sy ny BBC teo zany arabaina nahazo fahasoavana raha ny fiteny malagasy satria nahazavatra tsara ianao dia mahasoa ny fiainanao iny efa manana baky ianao ny hitra fiainana hafa indray université sy ny ohatr' zany dia fahasoavana ho anao zao na ahafahanao fanadinana zao ka araroty tsara. Amin'ny akabeany koa le teny hoe fahasoavana ny teny amin'ny akabeany mihitsy ny grasy sy ny rehetrarehetra dia antsona hoe io zany le nyresantsika teo raha ny baiboly ny resahana aloha fa efa matika ny zavatra napetrako azafady raha ny baiboly ny resahana raha ny baiboly ny resahana dia fanomezana maimaimpona ho an'ny olona tsy mendrika an'izany ny mendrika anao dia le maty dia nefa ianao mbola omena fanomezana omena cadeau indray rehefa avy eo dia zay fanomezana maimaimpona ho anao zay na dia tsy mendrika an'izany ary ianao zay ny atao hoe fahasoavana dia ny farany ao anaty baiboly izy na amin'ny akabeany ihany koa ny fahasoavana dia azo lasaina hoe fakasitrahana lasa ankasitrahan'Andriamanitra ianao lasa mahazo faveur amin'Andriamanitra ianao rehefa nahazo fahasoavana fa nahazo fahasoavana ianao zany dia nahazo fakasitrahana nahazo faveur avy amin'Andriamanitra zay zany ny azontsika maritana ny atao hoe fahasoavana fa ny tena hojerentsika dia ty rehefa mitenitsika zany hoe fahasoavana amin'ny akabeany dia ty hoe fanomezana maimaimpona ho an'ny olona tsy mendrika zany voalohany ianao mahazo fanomezana faharoa iny fanomezana iny tsy mila tambony tsy mila vidiny tsy mila takamin'inina fa maimaimpona fahatelo ianao le omena ny fanomezana io dia tsy fetinao tsy anniversaire anao tsy fete de mare tsy fete de inona tsy noely ny azahoanan'io fa mena maimaimpona fotsiny ianao olona tsy mendrika tokony azon'izany zay zany famaritana ny fahasoavana amin'ny akabeany sy ao anaty baiboly fa na izany ary dia tsara ihany tsika mijery hoe misy ny atao hoe fahasoavana dia misy ny atao hoe fahasoavana ao anaty baiboly misy karazany anankiroa ny fahasoavana ny anankiray voalohany dia le antsoina hoe grâce générale na fahasoavana amin'ny akabeany zany grâce générale dia ny fahasoavana amin'ny akabeany io zany ny fandehan'izy io dia ohatr'izao hoe satria Andriamanitra ny Andriamanitra ifampiresantsika dia Andriamanitra tsara noho izany dia ny zavatra ataony amin'ny zavaboariny rehetra satria zavaboariny foany zao tontolo zao dia tsara avokoa ny zavatra ataony amin'izao tontolo zao ary fahasoavany zany zay izy manao zavatra tsara amin'izao tontolo zao tontolo zao zay tsy tia anazy tsy tia lalana azy mpanota dia lazaiko zany io hoe tena le zao tontolo zao mihitsy napinona tsy pino ny vorona ny hazo ny biby dia manao tsara amin'ireo rehetrarehetra ireo izy fahasoavana ihany koa zany fahasoavana amin'ny akabeany zany satria manome fanomezana an'ireo maimaimpona izy na dia tsy mendrika ho an'ny zavaboary ary zany ny salamo 5:70 fahasivy sy fahafolo dia zao hoe manisy soa ny rehetra ny tompo ary ny fiatrany dia eny amin'ny asany rehetra tompo mideranao ny asanao rehetra ary misaotranao ny olonao masina io manisy soa ny rehetra ny tompo ny zavatra rehetra dia manisy soa ny zavatra rehetra foana izy na dia ny mendrika an'io raha dia fitsarana sy fahafatesana sy fahampitehana sy fahaverezana dia manisy soa ny fiatrany dia eny amin'ny asany rehetrarehetra miantra izy zany hoe le miantra hoe tsy mendrika zay afo misy dia afo mbola misy dia mbola misy dia tsy mendrika an'izay ara dia miantra izy satria raha ny tokony mendrika dia kapoka sy velobe no mahazo dia vokatr'izay le asan'Andriamanitra rehetra zavaboary rehetra midero anazy fa ny olony masina ihany no mahay misaotra anazy vokatr'izay fa betsaka ny tsy mideran'Andriamanitra ao anatiny
ny 4 ka hatramin'ny 7 amin'io salamo 5:100 ihany koa dia miresaka an'izany hoe ny tompo manohana izay rehetra lava, ny rehetra mihitsy ny rehetra lava, mampitraka izay rehetra mitanondry, izay rehetra no mason'izao rehetra zao miendrandrandao. Haitsika tsara fa na ny vorona na ny biby any anala miandrana an'Andriamanitra, miandry zavatra tsoa avy amin'Andriamanitra. Dia rehefa miandrana miandry ny zavaboary rehetra hatramin'ny voay, hatramin'ny liona, hatramin'ny inona, dia manome azy ny aniny amin'ny fotoanany ianao. Izany mihitsy ataon'Andriamanitra. Hoe nefa tonga ny Jesosy Kristy niteny jereo ny voromanidina tsy mamafina mijinjo ireny, fa izy mahazo sakafo foana. Izy miandrana an'Andriamanitra ary Andriamanitra no manome hanina ho an'ireny. Mba asiana seza kely resaka manokatra ny tananao ianao ka mahavoky soa ny zava-mananaina rehetra. Zany zava-mananaina rehetra mihitsy nomen'Andriamanitra soa noho ny fahasoavana. Marina ny tompo amin'ny lalany rehetra sady mamindra fo amin'ny asany rehetra. Matetika tsika kristianina dia mieritreritra an'izao hoe satria za kristianina, satria za mivavaka be, satria za manatrika gasemain be, satria za miambina ny mpiangonana, satria za manao an'izao ka raha misy problème mivavaka amin'Andriamanitra dia azoko antoka fa mamaly vavaka izy. Fa milaza aminao fa misy olona tsisy raharainy an'Andriamanitra zany, fa rehefa tonga amin'ny problème mivavaka izy dia mahazo valim-bavaka. Inona zao tena tena mahazo fa tsisy izany mihitsy hoe io misy fianakaviana anankiray vaky-pneu tany akodaoda tany izy dia taolan'izy menakafo sisany teo. Dia tonga dia misy tsika kristiana hoe zany ka zany rehefa tsy mivavaka amin'Andriamanitra dia tavelo eo ianao. Fa tsy nahita an'izany tsika fa na jilam-body mpangalatra ohatran'inona ary izy manana problème izy alikodaoda any dia misy mamonjy foana izy, misy rahan'Andriamanitra mamonjy azy foana. Any problème vomafy mihitsy tsika kristianina raha zany ny antony ivavahanao dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra ianao, satria ny zavatra azon'ny olona, zavatra azonao azon'ny olona koa. Ianao mikizaka mafy mitory manao tafika masina erisy arisy manao an'izao, ny olona tsy mila manao an'izany fa mahazo ny azonao. Ary matetika reny mpanan-karena kokoa noho itsika, tsy zany hoe mahantra indrindra noho ny olona rehetra ianao kristianina rehefa tsy mahalala ny atao hoe fahasoavana, fa mijanona na le fahasoavana kabeany ary tsy fantatrao. Dia mieritreritra ianao fa ianao no mba tsara sy loatra an'izao dia hoe ianao no azo valim-bavaka, mahazo daholy na mpanompo sampy io vavaka ny tantarabe izy sao dia verinareo hoe kely malaza mamaly vavaka azy, Andriamanitra mamaly vavaka an'ireny tompoko. Sampy ny antsony fa io tsy zavatra azonao zany io raha tsy avy amin'Andriamanitra. Raha tsy avy amin'Andriamanitra tsisy azonao zany. Zany zavatra mila azotsika zany. Zany atao hoe fahasoavana kabeany. Mahazo an'izany daholo ny olona rehetra. Men'Andriamanitra an'izany koa ny olona rehetra. Mbola tsy mino. Matitoko 5:5-7. Matitoko 5:5-7 dia rehefa reraka mihitsy ozy izy mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo fa izy mamposaka amin'ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranorana marina sy ny tsy marina. Fa itsika izany mieritreritra hoe za mpivavaka be fa nandray an'i Jesosy dia rehefa avy ny orana dia za mandeha fotsiny tsy mila mitondra elo tsy mila mitondra inona dia tonga dia mivily daholo le orana rehetra dia tsy lena mihitsy ary tsy tondraka mihitsy ny rano aminay na ny Besarety ary ampetraka. Tsy tompoko fa lena ohatry ny olombelona rehetra ihany ianao. Dia ianao koa mieritreritra hoe iny mandeha dia iny misy olona anankiray dia maizina be manodidina anazy. Ozy izy ianao iny tena mpanota fa tsovany tsy mahazo anjara masoandro amin'Andriamanitra tsony fa mpanota loatra.
tsy tompoko tsy mbola nisy ezany mamitovy daholo samy mahazo masoandro daholo ny olona ary samy tratry ny orana daholo ny olona mitovy ny fitondran'Andriamanitra ny olombelona rehetra any atao hoe fahasoavana ankapobeny miaingany mihitsy izy efa tsy tena azotsika dia zay mahatonga antsika lasa mpivavaka fa vomafy ianao mpivavaka maza aminao aza mbola mody aloha dia lazainao le ragao amin'ny gasana be tena famanao fampianaran-diso fa tsy diso zany fa zany ny Andriamanitra dia mitraiten'ny olona rehetra mitovy tsara satria Andriamanitra dia Andriamanitra tsara ary manome fahasoavana ny fahasoavana ankapobeny zany dia zao hoe mamindra fo amin'ny mpanota Andriamanitra mamindra fo ny atao hoe famindram-po dia zao ahoana le fahasoavana teo moa ndao mba avelobelontsika dia amin'izay tadidy tsara ny fahasoavana dia isa roatelo fa fanomezana maimam-poana ho an'ny olona tsy mendrika an'izany tsy mendrika ianao nefa omen'Andriamanitra zavatra maimam-poana zay ny fahasoavana ny famindram-po indray dia tsy omen'Andriamanitra anao ny zavatra mendrika anao zay ny famindram-po tsy omen'Andriamanitra anao ny zavatra mendrika anao ina mendrika anao tonga dia fahafatesana dia tsy omen'Andriamanitra n'iny ianao famindram-po zany ny fahasoavana indray tsy vitany hoe tsy omeny an'iny ianao fa omeny maimam-poana ianao inona le omeny rehefa aveo izy vitatsika ka ny fahasoavana ankapobeny zany dia zao hoe mpanota rehetra io dia mamindra fo amin'io Andriamanitra dia tsy omeny an'ireo ny mendrika anazy fa omeny an'le grâce générale enina zay matitoko fahenina andiny fadimy amby telopolo sy fahenina amby telopolo hoe koa tiava ny fahavalonareo ary manaova soa dia mampisamboraka aza manantena valy dia ho lehibe ny valim-pity anareo ary mizanaky ny avo indrindra ianareo fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy olona tsy misaotra aty anao aty koa mbola misy olona tsy misaotra tsy te halalan'Andriamanitra ratsy fanahy sy ny rehetrarehetra dia mbola mora fanahy amin'ireo ihany izy dia aveo zay milazainy hoe aoka ho mpamindra fo ianareo tahaka ny rainareo zay mpamindra fo Andriamanitra tsy mamaly anao zany araka ny tokony ho azonao zany Andriamanitra fa raha mamaly anao araka ny tokony ho azonao Andriamanitra efa tsy teto ianao ary tsy vitany hoe anepasana fefaany amin'ny afobe ianao rahaohatr'izay any amin'ny afobe ianao raha namaly anao Andriamanitra impiry enefitsika kristianina miteny izany be dia ny Jesosy ina raha ny ratsy nataoko ny natonga nananao an'izao raha vao ny ratsy nataonao dia tsy io mahazo anao io tokony mahazo anao tsy problemanao io ny mendrika anao raha ny ratsy nataonao ratsy nataoko ny ratsy nataontsika dia tsisy io tonga dia mila azotsika tsara zany aloha mila mipetraka tsara zany aloha ka matoa mbola velona daholo reny olona rehetrarehetra miririry reny tsy tia halala vavaka sy Andriamanitra ary miteny ratsy an'Andriamanitra mihitsy ary dia mbola mamindra fo aminy Andriamanitra tsy manome azy zay mendrika ho azy Andriamanitra zay ny fahasoavana ankapobeny ny fahasoavana ankapobeny io zany mbola niazona zao tontolo zao efa rava sy potika efa elika izao tontolo zao ty raha ohatra ka tsy nisy an'io fahasoavana ankapobeny io ary koa mampiisatra ny fitarany ratsy raha tsisy an'io fahasoavana ankapobeny io mba manao tsara amin'izao fiainana zao any Andriamanitra dia fa ratsy be daholo ny olombelona rehetra eto ambony tany fa ratsy be daholo fa ny fahasoavana ankapobeny amin'ny lafindray zany le fahasoavana ankapobeny ny karazana famindram-po eny misy cadeau ihany omen'Andriamanitra fa cadeau mandalo moa no omen'Andriamanitra mandrapahafaty ankoatran'izany rehetra zany dika zany tsy mahavonjy zay le hoe manome cadeau ihany izy saingy tsy mbola mahavonjy akory ny fahasoavana ankapobeny io tsy mahavonjy anao io fa mahavelona anao fotsiny tsy mahafaty anao fotsiny io zay dia mbola manana fotoana ianao zany andraisana n'lay cadeau
zay fotsiny le fahasoavana kabeany manome fotoananao Andriamanitra ao anatin'izay mba handraisanao le tena fahasoavana, le kadao le fahasoavana manokana zany. Any mila azontsika dia averiko ihany raisin'ny olona efa any amin'ny pejy gasy MNB any misy anankiroa mihitsy ao salamo faraky amin'ny sivifolo ohatran'ny nandraisan'ny devoly tena mialatsiny fa zany mihitsy a iny ingeny nampiasain'ny devoly nakanafanany Jesosy Kristy salamo faraky amin'ny sivifolo dia iny foana ny ampiasain'ny olona hoe Andriamanitra iaro anao fa na dia isy arivo lava ary manodidina anao dia tsy ho faty ianao fa rehefa tena mijery iny fahasoavana kapobe an'io ianao a dia misy kristianina tsy voan'ny Covid mihitsy, misy kristianina voan'ny Covid fa sitrana, ary misy kristianina voan'ny Covid fa maty. Tsy manana namana kristianina betsaka ianao matoa tsy mahita an'izany amin'ny fiainanao fa misy zany. Dia misy koa mpanota gaigilay tsy voan'ny Covid mihitsy narovan'Andriamanitra. Misy koa mpanota gaigilay voan'ny Covid fa sitrana, ary misy ny vo dia maty. Tanora mitovy daholo ihany mahazo ny olona rehetra fa raha zany ny anatenanao an'Andriamanitra dia ianao no mahantra indrindra amin'ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany. Raha zay ianao miala mivavaka aza mivavaka tsondra izany mbola ela mialeto ianao fa mbola hivavaka fa zany ny antenainao a maty antoko ianao laza aminao alao manao ohatran'nyjalabotritra reo mampanakarena ingeny manao kolikoly mangalatra inona efa veta in'Andriamanitra ohatrany rehetra ihany ianao. Raha izay ny eritreretana fandraisana amin'Andriamanitra ka andro a tena nitanjona zany niova mihitsy ny fijerinao an'Andriamanitra dia mahazo le atao hoe fahasoavana ianao. Nefa le fahasoavana niditra teto ianao fa hainao le izy a fa miova ny fijerinao le aleto ianao satria zay. Dia iny aloha zany fahasoavana kapobeny fa misy zany le karazana fahasoavana faharoa ilay grâce spéciale, fahasoavana manokana. Le grâce générale zany ho an'ny olombelona rehetra, ho an'ny zavaboary rehetra, fa ny grâce spéciale kosa dia fitiavan'Andriamanitra n'le olona zay malala hoe tsy mendrika ho tiavina izy. Zay ihany ny olona malala hoe tsy mendrika ho tiavina no mahazo fahasoavana. Fa ny olona malala hoe, fa ny olona manao hoe za kosa aloha tena tokony tiavin'Andriamanitra fa raha ny asa nataoko an'Andriamanitra zay sy vola efa natolotro an'Andriamanitra zay fa petsaka tokony ho toavina tsy mila fahasoavana ianao, tena tsy mila fahasoavana ianao. Atairo ny fiainana tsisy fahasoavana ho hitanao izy na le fahasoavana kapobeany a tsy mila fahasoavana ianao. Ny olona izay mahafantatra hoe tsy mendrika ho tiavina izy fa tena ratsy loatra, mpanota loatra, zany ihany no mahazo fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Zany ihany. Romanina 5:5 ka hatramin'ny 1:12. Fa fony mbola tsy nanan-kery sika dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy. Eto izany milaza iza ny nahafatesan'i Kristy ny olona tsy manan-kery. Kely hoe tsy manan-kery a dia tsy afaka manao ninninna mihitsy izy, azahoany sitraka amin'Andriamanitra. Zay le fahasoavana ampiasantsika eto hoe fankasitrahana. Tsy manan-kery, tsy izy ninninna azo ny atao, tsy afaka mivavaka izy. Fatany hoe midona amin'ny rindrina ny zavavavaka ataon'izany, na ina endrika vavaka anaovany azy na ina, tsy afaka mivavaka izy, tsy afaka manao asa ho an'Andriamanitra izy, tsy afaka manompo an'Andriamanitra kory izy. Fatany fa Jaony avalin'Andriamanitra azy hoe milamika ianareo mpanao meloka fa za tsy mahalala anareo na ovinanao vina. Zany tsy manan-kery ninninna ho ankasitrahan'Andriamanitra. Dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy. Izy mahafantatra hoe ratsy fanahy, dikany hoe ratsy fanahy dia zao olona tsy tia halala an'Andriamanitra. Ohatrantsika rehetra ihany amin'ny pompier, iza ny tia halala pompier, iza mba hoe andeha mandalo kely tsara lalàna dia mba andeha mankely amin'ny pompier aloha mba iresazesaka amin'izany manahoana zalahato, tsy izy tia halala an'izany.
fa rehefa maitra izy eny antsona voalohany 18 pompier dia ohatr'izany tsika amin'Andriamanitra tsisy ilarahinao an'io mety rarahinao izy satria dominao tapany aloha fa raha pitsy rehefa ilainao izy dia am'izay mba mahazo an'le pompier anao. Zay ihany ny ilanao azy fa rehefa tsisy an'izay tsisy ilanao an'Andriamanitra. Zany atao hoe ratsy fanahy dia olona tsy miraran'Andriamanitra. Fa ny ratsy fanahy kory tsy le hoe mba meo an'iny dia hoe zatsy an'le ianao koa ratsy fanahy tsy izany. Io olona io mety manlehibe mihitsy ny olona io anatim-piangonana na fafoto-karena ina manlehibe mihitsy io olona io. Fa io ratsy fanahy foana io anatrehan'Andriamanitra satria tsy miraran'Andriamanitra. Izy ihany raray ny antony ivavahany ho anazy fa tsy ho an'Andriamanitra. Zany atao hoe ratsy fanahy. Kanefa na fony tsy mbola nanan-kery sika dia maty Kristy tamin'ny fotoana any ramonjy ny ratsy fanahy. Jereo ny fandehan'le izy taizany efa nisy izany hoe zara raha misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina. Ino mba ho marina dia aloha zao faty ny sola ao anatrehanao fa tena ianao marina loatra aza maty ianao. Tsisy manao an'izany. Kozy izy hoe nefa angamba isy any sasany any sa maty aza monjy ny olona manao soa hoe satria anao fa mba nanome zavatra be anao dia anao za maty eo amin'ny toeranao. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Tsy hoe tamintsika efa mpivavabavaka kely na tamintsika efa mpivavaka be na tamintsika mpamaky baiboly na tamintsika manao tafika masina na tamintsika manao an'izao sy manao an'izao dia tia atsika amin'izay Andriamanitra dia izay izy vao nanome an'i Jesosy Kristy. Fa ianao mbola mpanota eritrereto zany tamin'ny ndao ataontsika hoe anoany eto zany tsika eto 1990 tamin'izany efa maty amonjy anao Kristy. Moa naoviana Jesosy Kristy re tamin'ny année 30 maty mbola tsy teraka ianao zany dia efa maty izy amonjy anao. Zany fitiavana fa tsy miendry anao hoe dia efa tsara izy zay vao amonjy anao izy. Ka manoatra noho izany ny amonjenantsika ho afaka amin'ny fahatezerana rehefa no amarinina tamin'ny rano sika ankehitriny. Fa fony mbola fahavalo mihitsy ny ianao anatrehan'Andriamanitra fahavalon'Andriamanitra. Fa fony mbola fahavalo asika nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany. Maika ny amponjeny antsika amin'ny fahavelomany rehefa nampihavanana. Zao tsika efa mihavana amin'Andriamanitra dia manahoana ny famonjena anao. Fa io tsy azonao famonjena andrasanao mbola famonjena pompier fotsiny. Dia indraindray tonga ihany ny pompier fa may ihany ny trano. Dia ohatr'izay koa neritreritry nen'Andriamanitra koa indraindray ohatr'izany mamonjy ihany izy fa ny trano ka efa maika inona ntsony no amin'ny sisany atao be. Fa tsy izany lazay. Ianao mbola fahavalo raha ny nampihavaniny tamin'Andriamanitra ho lasa zanak'Andriamanitra. Zay dikan'io tamin'ny nahafatesany zanany. Maika ny amonjenantsika amin'ny fahavelomana zao izy efa tsangana tamin'ny maty ary efa zanak'Andriamanitra ianao dia milaza fe ianao hoe tsy ho vonjena ianao fa le famonjena tsy le famonjena mandalo. Eritreretinao io ny famonjen'Andriamanitra fa lehibe lavitra noho io. Lehibe lavitra noho io. Tsy azonao zany, tsy hitanao zany. Ianao hoe tia aloha tsy ampy dia io aloha ny menena. Raha tsy mahazo an'io miady zay sy Andriamanitra. Idonga za tsy hivavaka tsony. Nefa tsy hainao fa nisy zavatra ngeza be loatra lavitra noho io menenao. Tsy manambady ianao fa mety mahazo vanlopena koa. Io fahasoavana manokana io io grâce spéciale io io ihany no mahavonjy anao. Io ihany no mamonjy ny mpanota mihitsy ny vonjeny io. Io no mividy atsika tamin'ny vidianany atsika. Io no manamarina atsika tamin'ny nanamarinany atsika. Io no manamasina atsika tamin'ny nanamasinany atsika. Lasa mividiny ianao dia lasa marina ianao eo anatrehany ny fahasoavana io lasa masina ianao anatrehany ny fahasoavana io ary lasa manome voninahitra azy ianao rehefa avy eo. Tena lazaintsika hoe ny olona rehetra mahazo fa tsisy misaotra.
fa ny vahoakany ihany manome voninahitra azy a vokatr'izay vahoakan'Andriamanitra ihany zany no misitraka an'io fahasoavana grâce spéciale io. Ny grâce générale mahazo daholo na mpanota na mpanompo sampy na inona mahazo fa grâce générale daholo, fa ny grâce spéciale vahoakan'Andriamanitra ihany no misitraka an'io. Jerentsika izay rehefa avy eo na hoe jerentsika ny lanjan'izany fahasoavana zany ao anaty baiboly, lanjan'le fahasoavana mihitsy ao anaty baiboly. Ny Andriamanitra mihitsy Andriamanitra n'Andriamanitra ny lazan'ny baiboly azy dia Andriamanitra ny fahasoavana. Andriamanitra Petera voalohany toko 5:10, Petera voalohany toko 5:10 ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay miantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, izy no anatanteraka sy aporina ary ampitoetra anareo. Jereo iny ataon'ilay Andriamanitra ny fahasoavana io. Ny Andriamanitra tsika zany Andriamanitra ny fahasoavana, tena zay mihitsy izy. Dia miantso antsika izy ho any amin'ny voninahitra, io le hoe tsika ihany no manana voninahitra, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Fa rehefa marinina manompo ao Jesosy Kristy dia lasa mahazo voninahitra mandrakizay ao Kristy. Tsy le voninahitra miraratra be sy ny fiara inona, tsy hoe ny voninahitra reny voninahitra mandany fotsiny ihany, fa tia mandrakizay. Fa inona nefa ny ao anatiny jereo tsara, tsy ianao rery inge, fa mahazo ny rahalahy rehetra io mahazo anao io. Ny olona ao Kristy dia tsy maintsy maninona izy izy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo. Dia ianao zao mbola hiteny hoe zany vetivety ao amin'ny hafa zany, fa ny ahy efa ela be mihitsy ty fahoriana ty, tsy mety afaka mihitsy. Tena zany izy fa milaza aminao fa rehefa afaka io ary tsy maintsy ho afaka. Amen. Tsy maintsy ho afaka io. Dia hitanao hoe tantara sisa vetivety. Rehefa miaina amin'ilay mandrakizay ianao, enganeka iainan'izay ianao, zay fariritsika manana an'izay fiainanao mandrakizay zay ianao, dia hitanao hoe vetivety daholo izay zavatra iainanao eto ambony tany. Na 10 taona na 20 taona ianao mbola niaritra nyty foana, dia vetivety foana zany ao anatrehan'Andriamanitra. Rehefa tonga any mandrakizay ianao dia ozy zay hoe le 20 taona tsy tadidiko akory hoe niaritra an'izaho fahoriana zany rehetra milay be fiainana zao. Zany fiainana. Satria le Andriamanitra fahasoavana no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ny fanahy masina ihany koa dia mbola fanahy fahasoavana izay koa ny lazany azy ao amin'ny Hébreux 10:20 manahoana kosa ary araka ny hevitrareo ny hamafy ny fampizaliana tokony hiatra amin'izay nanitsakitsaka ny zanak'Andriamanitra ka nanao ny rano fanakena zay na namasinana azy ho zavatra tsy masina sady naniratsira ny fanahiny fahasoavana. Io le tiantsika jerena aloha fa tia efa nataoko soratra ny amin'ny pejy gasy MNB any ny Hébreux 10:20 manazava io. Ny fahasoavana hitantsika teo Andriamanitra ny fahasoavana, ny fanahy ny fahasoavana. Fa ny fahasoavana dia tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy vao tonga. Rehefa tonga teto ambony tany Jesosy Kristy zay vao tonga ny fahasoavana. Jaona toko 1:17 hoe lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy. Tany amin'ny Mosesy tany ny lalàna nomena, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny Kristy ihany no azahoana ny fahasoavana spéciale io, tsy maintsy ao amin'ny Kristy ihany. Satria ny Andriamanitra ny fahasoavana, ny fanahy masina fanahy fahasoavana. Ny filazantsara toritsika ihany koa dia tokony filazantsara ny fahasoavana. Zava-dehibe ny fahasoavana, tsy azo elana mihitsy ireo kristianina ianao. Asan'ny apôstôly toko 20:4 hoe nefa tsy ataoko zavatra akory ny haiko mba hatanteraka ny fiazakazahako sy ny fanompoana izay niraisiko tamin'i Jesosy teo, hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa mitovy filazantsara ve ianao dia filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra ny torianao, sa filazantsara ny fahombiazana ny torianao. Filazantsara ny fahasoavana no ilaina toriana, izany no asain'Andriamanitra.
tiako ngezabe ty ny fiaraban'ny apôstôly ataontsika hoe fiarabany apôstôlika amin'ny epistily rehetra ataontsika hoe 50 isanjaton'ny epistily dia miaraba ohatr'izao daholo ny fiandohan'ny fiarabany ataoka iny anabe le izy fa ny fiandohan'ny epistily amin'ny fotsiny nahitantsika azy ny romanina ohatra toko voalohany 9:7 ho an'izay rehetra any Roma mahalala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo any ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Korintiana ho aminareo any ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Korintiana faharoa ho aminareo any ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Galatiana ho aminareo any ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ao ny fahasoavana dia karisy io fiarabany Grika firarena soa ho an'ny olona ifampiresahanao. Ny fiadanana shalom fiaraban'ny jiosy hebreo firarena soa ho an'ny olona zay resahanao. Tena tambatry ny apôstôly izy rehefa manoratra ny epistily zareo. Mbola toizantsika zay vitsivitsy fa tsy izy rehetra ny ataontsika lany eto ny andro. Efesiana ho aminareo any ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Tanareo mitovy daholo mihitsy ny filazany mba efa tsy karitra ve zany. Petera koa fa tsy Paoly ihany fa Petera koa ny fiarabany Petera ihany koa dia ohatr'izao hoe i Petera apôstôly ny Jesosy Kristy mamangy ny mpivahiny monina ny pelezana ny Paoly Galatia Kapadokia Azia ary Bitiny dia olo mbo fidy araka ny fahalalana mialoha izay an'Andriamanitra ray amin'ny fahamasinan'ny fanao amin'ny fankatoavana sy ny famafazana ny rany Jesosy Kristy ampitomboina ho aminareo any fahasoavana sy ny fiadanana fiarabana. Jona koa manao an'izany, Jona faharoa fahatelo ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaky ny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Resaka fahasoavana ihany koa Jona. Ny Jona fahatelo no hafa le izy dia firaritsy ohatr'izay daholo. Maninona kay rehefa ty dia tsy raharahan'ny kristianina fa atao le fiteny fotsiny hoe fiarabana apôstôlika dia isaky mahazo micro dia ho aminareo any fahasoavana sy fiadanan'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Zay ihany fa ankoatr'izay tsisy azo. Fa rehefa le Jona fahatelo le izy le hoe ahoana tahaky ny anambinana ny fanahinao dia ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra koa any ianao. Dia ho an'ny olona iny tsy firaritsy ho fotsiny fa hoe tena ho ambinina mihitsy ianao raha vao ambinina ny fanahinao tsy maintsy ambinina koa ny fahasalamanao sy ny zavatra rehetra nefa rehetrarehetra fiarabana sy firaritsy ho daholo. Fa ny apokalipsy koa ireo ny epistily ireo fa ny apokalipsy koa dia manao ny fiarabana iny 14 hoe Jona mamangy fiangonana fito any Azia ho aminareo any ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary avy amin'ny fanafito zay eo anoloan'ny seza fiandrianana. Nilazantsika zany hoe ny fahasoavana iny tena mameno ny epistily aty amin'ny testamenta vaovao dia rehefa tonga Jesosy Kristy dia fahasoavana. Mbola fanetanana antsika zany zava-dehibe zareo dia fahasoavana dia zava-dehibe. Eny fa na ny fanaovam-beloma ihany koa raha Petera faharoa fahatelo 9:7 hoe mitomboa amin'ny fahasoavana fa ina miaraka aminy sy ny fahalalana ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Betsaka ny kristianina zany raha voatrany hoe mitomboa amin'ny fahasoavana sy mampieboebo. Tsy zay? Tsy tiana tsy ilaina mihitsy rehefa mampieboebo io. Tena anankiray ohatr'izay mba hita ao anaty baiboly dia le fahalalana rehetra ao anaty baiboly toa dia gomina daholo. Nefa tsy maintsy mingy amin'ny fahalalana mitombonao amin'ny fahasoavana. Ho azy any amin'ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay raha fitiantsika zany ao anaty baiboly zany mameno baiboly zany dia izao hoe ny Andriamanitrytsika dia Andriamanitry ny fahasoavana. Ny fanahy masina dia fanahin'ny fahasoavana. Ary io fahasoavana io dia tsy tonga raha tsy tamin'ny alalany Jesosy Kristy ary ny fitoriana ny filazantsara izay ilaina ataontsika dia filazantsara ny fahasoavana ny mila atoritsika. Zay zava-dehibe ny fahasoavana ny mila fahasoavana.
ary ny fiarabana apôstôlika rehetra ao amin'ny epistily dia fahasoavana sy fiadanana daholo le ho aminareo, ary na ny fanaovam-beloma reo amin'ny epistily dia fahasoavana daholo. Dikan'izany ny votoatin'ny epistily rehetra, ny epistily tena ho an'ny kristianina directa. Testamenta taloha ho an'ny jiosy aloha, zay vao atsika. Na ny filazantsara raha mbola jiosy ny resahana aloha zay vao isika. Fa ny epistily zay vao tena ho an'ny kristianina, ny votoatin'ny epistily dia fahasoavana. No jerentsika amin'izay izy hoe ohatrohatriny ahoana amin'izay ny endrik'izay fahasoavan'izay. Korintiana faharoa toko fahavalo sy fahasivy. Fa fantatrareo ny fahasoavan'ny Kristy tompontsika. Fantatrareo ve? Ohatriny ahoana? Fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga mahantra noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny fahasoavana. Ny fahatrany azafady. Teo fahasoavana foana koa dia nasa. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy zany dia ohatr'izao ny fandeha. Eritrereto ange nanan-karena tany an-danitra izy fa lalana any ara ho ny volamena. Lalana fotsiny hitsakitsahana. Fa nafony io lanitra io. Nidina tetỳ ambony tany izy. Tsy teraka tao amin'ny Sainte Fleur. Fa tany an-trano n'omby. Ravo zany. Inona ny tonga zany? Mba hampanan-karena anareo fahatrany. Aizako nareo izay mpanan-karena io. Ka nahazo fahasoavana zany nareo sa tsy nahazo. Ka misy ny atao hoe manan-karena dia misy ny atao hoe manan-karena dia resantsika izy rehefa hoe manan-karena. Fa zay le izy nihetry nidina le Jesosy Kristy io inge le Romanina toko fahadimy nivakitsika teo e. Le Romanina toko fahadimy nivakitsika teo dia zay mihitsy lazainy hoe fony mbola tsy nanan-keritsika, fony mbola ratsy fanahintsika, fony mbola mpalota isika, fony mbola fahavalontsika dia maty amonjy antsika i Kristy. Zay ndika io maty amonjy antsika, le famonjena antsika iny zany le fahasoavana, iny no mampanan-karena antsika. Fa be dia be ny olona manan-karena tsy manana ninina fa tsy vola sy 4 raritrano be. Fa ny akoatr'izay ijaly fadiran'ovana. Tsy mahita zany ianareo? Be dia be ny olona ohatr'izany. Tsy zany zany ny atao hoe manan-karena. Fa be dia be ny olona tsy manana vola be, tsy manana vola ny banky mihitsy, tsy manana 4 tsy manana trano be, fa manan-karena fitiavana, manan-karena fiadanana, manan-karena fifaliana. Zany ilay olona nahazo fahasoavana. Zay ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Na dia nanan-karena ry izy tany an-danitra dia tonga tetỳ ambony tany lasa olombelona fa maty eo amin'ny hazo-pijaliana ihany koa. Azahoantsika ilay fahasoavana. Inona ara le arena nomeny antsika tetera voalohany toko voalohany andiny fahavalo fotsy fasina fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba na vola fotsy na volamena na navotananareo tamin'ny fitondran-tena-dala izay nilovainareo tamin'ny razanareo. Manana volamena sy vola fotsy zany ianao 73 kilo zany tena grave be zany lasa any fotsiny. Mba mavita iny zany 73 kilo zany. Fa na manana volamena rehetra eto tany ary ianao dia tsisy dika zany ozy izy. Tsy zany ny vidianana anao. Tsy zany ny vidianana anao. Azonareo ny dikan'ilay tonga le hoe olona anankiray moja izay olona efa adalana indritra 4 taona any amin'ny fasana mipetraka. Fa ho famonjena ny olona anankiray io dia kisoa 2 arivo ny ray atsaka tany anaty ranomasina. Dia eritrereto ohatrinona ny kilao amin'ny henan-kisoa, dia ny kisoa ray zany ohatrinona dia ampitomboy 2 arivo zay. Fa tsisy tika zany fa ny vidianana anao dia tsy zavatra mety ho simba. Nefa vola fotsy volamena ny tena tsy mety simba indrindra, fa mbola mety simba zany ho arina amin'Andriamanitra. Tsy zavatra mety ho simba na vola fotsy na volamena na navotananareo fitondran-tena-dala izay nolovainareo tamin'ny razanareo, fa tamin'ny rasa bidin'i Kristy. Ny baiboly protestanta fanotsiana faheno izy tena miteny tsara mihitsy hoe rasa bidin'i Kristy. Baiboly mahazatra antsika izy hoe rasoa fotsiny lazay.
tamin'ny rasa bidin'ny Kristy tony raha ny zanak'ondry tsy misy clé ary tsy misy petipeta dika le rasa bidy dia tsy lailio tsy ranika menamena iny akory fa ny fahafatesan'i Jesosy Kristy misolo anao dia tena sarobidy dia sarobidy mihitsy satria ny raha ny zanak'ondry tsy misy clé sy tsy misy petipetana raha mbola kely oatra amin'izany zany ny fidianan'ny Kristy atsika lafo be tsy takatra teneniko izay satria ho resantsika izay rehefa aveo